ny tena fiainan-dra malagasy. Lary tovolahy iray mpampianatra dia monina eny Emeritseto-Tosikeny. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy anio. Ny anarako feno Manassé Safidy Larisson fa ny fiantsonana Lary dia mbola tsy manambady dia mipetraka ety Emeritseto-sika moa zany. Ny antonasa dia resaka fampianarana dia. Efa misehatra ao anatin'ny tontolon'ny professionnalisme ny dia izay anisan'ny hoe efa niainako hatramin'izay moa zany. Efa nofinofy hatramin'ny fahakeliny resaka dia hoy Lary ary anisan'ny nanosika azy tao anatin'izany ireo ray aman-dreniny. Angambany efa nofinofy hatramin'ny mbola kely ilay hoe teo lasa mpandimatianina satria nomboka tamin'izay mbola kely no efa nataon'ny ray aman-dreny koa ny lona nisinisy kokoa tao anatin'ny resaka dia izay anisan'ny hoe hitan'ny zareo fa mety aminazy zavatra izay dia izy koa tena tiako dia izay natonga na nisafidy hoe alao hotrandrahana ilay resaka dia mba hahafahana mitondra sy manabe ny hafa moa zany. Tsy vitany hoe asany mandia hoy Lary fa sady fanatanjahantena no misy zavatra mahafinaritra isan-karazany ao anatiny. Tena mahafinaritra zany aloha dia hoe ahitana filinana foana, fifaliana lalandava moa zany. Eo ihany koa ilay hoe sport ilay izy, tena hoe sport vita ho azy, iarahana miaraka amina olona karazana olona maro be, ankizy kely, olon-dehibe sy ataoko hoe tanora moa zany. Dia tena hoe ao ny ihany, ao ny tsikitsiky, na tezitra kely mafana ara dia miverina normal aina avy eo ao anaty ankafaliana foana mihitsy. Ny taona 2024 no nanomboka nanokatra sekoly mampianatra dia Lary. Tena mafy tokoa tany am-piandohana fa noho n'ilay fitiavana tao anatiny dia tsy nijanona mihitsy izy fa nanohy hatrany. Tany arivo mamitany nanomboan'ilay izy dia tonga tany ianao andro alahady nanao aloha voalohany tsy nisy ankizy mihitsy. Pendant un mois aloha tsy nisy ankizy mihitsy dia nanao lancement hoe sao dia le lancement raha tsy mety dia nalefa tanaty réseau indray dia ankizy anankifolo ny tonga teo hoe anao fa mbola tsy tena anao androany andro alahady. Fa après an'indray avy hoe anomboka amin'ny heriny zany miverina dia atomboka le cours tonga nefa ny amin'ny heriny ankizy anankiray ihany tonga eo. Pendant 3 mois tao 3 mois d'essayage foana moa zany ankizy telo izay nampianariko tany Arivomamo. Tsy resaka manalazina amin'ny lalao ny mandia fa tena ilaina fahamatorana be ho Lary ary misy tanjona foana fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao. Iny moa anisan'ny motivation programme atao am-pianarana hoe ny ankizy sarina sahady hiakatra saina izany hoe miakatra amin'ilay sehatra matianina mihitsy miaraka amina artiste maro fa tsy hoe mandidy fahatany zareo na tonga aty dia mandihy fotsiny dia hoe hoentina aiza ilay izy fa la resaka événementiel ohatry hoe tamin'ny farany teo zao tany amin'ny CCI tamin'ny Pentecôte teo ny rahana tamin'ny Kokara CADR. Tena asa azo ivelomana tsara no mandia ary afaka hitondra lavitra. Ankehitriny moa noho ny fahitan'ireo vahiny ny fahaiza-manao ny Lary sy ny ekipany dia nahazo fifanarahana fiaraha-miasa amin'ireo avy any ivelany izy. Ny dia tena afaka ivelomana. Izay anisan'ny teny anankiray foana hoe sao dia mirenireny fotsiny aza amin'ny mandia zany fa tena afaka ivelomana mihitsy. Anisan'ny antokon'asa be dia be, za anisan'ny pirofo satria ny antonasako amin'izao misy ny fianarako dia misy ihany koa ny asa hafa izay ataoko kanefa nio anisan'ny ivelomako mandrakitiny androany. Anisan'ny hoe dia zany mahavelona eto amintsika fa nefa miankina amin'ny fomba hitondrana anazy no mahavelona anazy sy ny tsy mahavelona anazy. Amin'izao tsika miteny izao efa nahazo contrat international ny école izany hoe hiditra misehatra lalindalina kokoa tena hoe professionnel satria iza monde international zany tonga dia mondial. Tsy mora ny manangan-javatra ho Lary fa raha te ho lasa lavitra dia mila maharitra sy miharitra fa raha tsy izany dia verimaina ny ezaka rehetra izay natao. Tsy mora ny resaka dia, tena tsy mora. Na tsy tontolon'ny dia irery ary fa rehefa manana projet anankiray ianao dia tena hoe tsapanao hoe mafy ilay izy satria mamoaka zavatra ohatra mamoaka vola paosy. Fa rehefa tena tianao ilay sehatra dia vitanao io fa mila tsy miabandonne, mila tsy milasy ianao satria maro ny seza mety ilalovanao ao ny resaka hoe aretina. Fotoana efa nilazaiko teo foana resaka vola
resaka vavan'olona fa rehefa tianao le izy a ka vitanao manam-pirofo anazy hoe ay tiany le tiako atongavany tsy milasy ianao a dia tena hitan'ny olona hoe ay zao tokoa kay le izy fa raha eny antsefatsefana eny ianao no hoe resin'le vavan'ny olona sy le ady majinijinika dia tsisy pirofo entinao ntsony ao aorianan'izay anam-porofonan'ny olona hoe tena mahavelona tokoa le tontolon'ny dia ny tena fiainan-dra malagasy